Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy mety manaiky mihitsy ny saiko. Izy indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Mampalahelo ravana fa be dia be ny olona no miaina ao anatin'izany. Tsy mety manaiky mihitsy ny sainy. Asa mety nisy fahafatesana angamba ny tranga. Tena olona akaiky azy, olona tena tiany ary tsy napoziny mihitsy ho faty sahady. Le fahafatesana raha teo koa mety tamin'ny fomba tsy azo saina nieritreretina mihitsy no nisehon'le izy. Mety hoe mbola voakely izy na ohatran'izany na zanaka nangatahana tamin'Andriamanitra no nalain'Andriamanitra indray dia tsy mety manaiky ny sainy hoe fa maninona. Mety misy koa asa fisarahana. Voankana zao nisy olona ny teny manao hoe nisaraka za amin'ilay olon-tiany izy dia tena tsy mety manaiky mihitsy ny sainy fa tena mijaly izy ny amin'ny hoe tsy eken'ny sainy eritreritra hoe iny olona iny hiaraka amin'olon-kafa. Tsy mety manaiky mihitsy ny sain'ny olona sasany hoe zao ny vatana nomen'Andriamanitra azy. Fantatsika tsara fa nisy lehipira malaza, mainty izy fa tena tsy nanaiky dia novainy fotsy ny vatan'iray manontolo. Dia misy koa ny olona tsy mety manaiky hoe asa mety misy malformation izy. Tsy ekeny mihitsy hoe zao ve ny mahasoa, zao ve ny sitrapon'Andriamanitra, izao ve dia avy amin'Andriamanitra. Mety misy koa asa resaka aretina, marary izy. Dia ilay aretina tena hoe cancer ohatra, nefa olona tena nanompo an'Andriamanitra. Dia tsy mety manaiky ny sainy hoe ohatran'izao ve ny hafaran'izany atao hoe mpanompon'Andriamanitra izany. Zao ve ny anjara nomen'Andriamanitra, fa maninona ny ankaran'Andriamanitra ohatran'izao. Ary tsy mety manaiky koa ny sain'ny olona sasany hoe asa nisaraka ny ray aman-dreniny. Na ny zanaka zany tsy mety manaiky hoe nisaraka ilay ray aman-dreny, fa mety ny ray aman-dreny koa tsy mety manaiky hoe ilay zanany dia nanambady olona ohatran'izao, nandeha nifindra tamin'ny toerana ohatran'izao, na ihany koa hoe niasa manao asa ohatran'izao. Dia tena tsy mety manaiky mihitsy ny sainy, izany hoe tsy mety milamina mihitsy ny sain'ilay olona amin'ny zavatra iny fa mbola marary foana, mbola maratra foana. Rehefa resahany io zavatra io dia tonga dia manganohano foana izy, mbola mitomany foana izy, na efa firy-taona ty aoriana aza. Indraindray koa moa ilay zavatra mitranga tonga dia grave be, asa mety niara-maty mihitsy ilay olona, na tonga zany dia zavatra goavana be zany ilay izy. Dia ireny zany vao mainka manampitrotraka amin'ny hoe tsy vitan'ilay olona mihitsy ny manaiky iny zavatra iny hoe zay zany no nitranga, zay zany no lahatra sy voasoratra. Ary matetika dia manao hoe ahoana no Andriamanitra ve dia havita zavatra ohatran'izany, zany ve dia lahatra, zany ve dia avy amin'Andriamanitra. Na mety zavatra kelikely koa ilay izy fa tsy zavatra be dia be ohatr'izany hoe misy zavatra very na nisy zavatra tsy hita. Dia tsy mety manaiky mihitsy ny sain'ny olona sasany hoe tena very ilay izy. Mety ho trahison, hoe tena olona tena akaiky natokisako, nomeko ny fitokisana rehetra nefa dia namadika. Dia tsy mety manaiky mihitsy ny saiko hoe nahavita an'izany zavatra izany izy. Io zavatra io lalaovin'ny devolo ny tena marina. Fifalian'ny devolo mihitsy ny lalao an'io zavatra io ho amintsika olombelona. Satria itsika tsy mety manaiky io dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Jereo tsara ny tantaran'i Joba toko voalohany andininy faharay amby roapolo. Ary tao anatin'ny ray andro tonga dia nitranga tamin'ny daoly, na ny aretina, na ny fahafatesana, na ny fahaverezam-pananana, na ny inona ny fahafambaraka rehetrarehetra tao anatin'ny ray andro. Tonga dia tonga tamin'ny daholo. Nefa dia izao ny ambarany nitanjaka no nivoahako tany an-kibon'ny neny, ary nitanjaka no iverenako any. Jehovah ny nanome, Jehovah ny nanaisotra. Isaorana ny anaran'i Jehovah, isaorana ny anaran'i Jehovah. Matoa izy mahavita misaotra tahaka izany, tena manaiky izy hoe zay zany. Zany hoe tsy nitondra n'inona ozy niditra teto ary tsy hitondrana inona koa ivoaka eto, fa rehefa zay zany no nitranga dia zay zany no nitranga. Fahaizana mandamina saina zany. Ary zany koa nambaran'ny hirantsika any amin'ny firana FFPM laharana fa 700. Amin'ny andininy fahaefatra dia miteny izy manao hoe na dia tsy takatrao aza ny sainy lalina izay tendreno anao ekeo marina. Indraindray manko ny antony mahatonga antsika tsy mety manaiky dia te hamantatra foana antsika hoe fa maninona. Pourquoi? Fa maninona Andriamanitra no nataonao hitranga izao zavatra izao? Maninona no nalanao izy? Maninona no nataonao ohatran'izao ny fiainako? Maninona no nataonao kamboty ohatran'izao? Maninona no nasianao an'izao zavatra izao nitranga amiko? Maninona no tsy nataonao nitovy tamin'ny olona rehetra? Fa maninona? Io fanontaniana be dia be io niteraka tsy fahatokinan'Andriamanitra io. Zay nateraka io zavatra io. Zava-doza satria miteraka tsy fahatokinan'Andriamanitra io. Ny tenin'Andriamanitra mamaly azy dia tsotra fotsiny. Romanina toko 5 andininy 7:20. Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra.
tsy voatery ho fantatrao mihitsy ny antony zavatra rehetra. Andriamanitra rerany no mahalala. Fa matohiny aloha ny eken'Andriamanitra ho tanteraka dia navelany ho tanteraka zany na dia tsy sitrapony aza. Ka rehefa tanteraka iny dia zay. Raha noraraka io tsy azonao rofina intsony. Ny anjaranao dia izao mamadika pejy vaovao. Mieritreritra ny aminy hoe io indray zany ny zavamisy inona zany ny ainako ao anatin'ny zavamisy io. Ny olana manko ravana dia izao hiteraka zavatra be dia be io. Ankoatran'ilay niteneniko teo hoe mety hifanomezantsina an'Andriamanitra, tsy fahatokina an'Andriamanitra, dia ho avy amin'izay koa ny resaka alahelo, ranomaso, ny famoizam-po, ary resaka déception io mitondra ny olona mandrakariva amina dépression io. Dia mitondra amin'ny olona milasa tsy manana fifaliana intsony. Lasa ohatrany hoe maloka foana ny fiainana, tsy afaka ny faly intsony satria izay zavatra izay foana no mamotika ary miteraka aretina mihitsy aza ho an'ny olona sasany. Io tsy fahaizana manaiky io no mahatonga ny olona sasany tonga dia ho tapaka lalan-drà mihitsy, hiakatra tosi-drà, tonga daholo ty karazana aretina samihafa ty amin'izay. Lasa misy zavatra faharoa koa zany mitranga ankoatran'lefa problème voalohany satria tsy nety nanaiky ianao, tsy nekenao le izy. Dia izany rehetrarehetra zany no fitaovana entin'ny satana amesatra ny fotsika. Tandremo ny fonao amin'ny alahelo. Tandremo fa zany zavatra samihafa zany mety heverinao fa zavatra kely, fa matoa mbola mangano any ny ranomasonao rehefa resahan'io zavatra io. Matoa mbola maratra ianao zany, mbola misy ratra anaty ao izay mbola tsy sitrana. Ary iny irika-idiran'ny devoly iny hiteraka zavatra be dia be ao anatin'ny fiainanao. Iny no hitsofoana ao anatin'ny fiainanao ahafahany mamotika amin'izay dia lasa mitondra ny olona anatin'ny tsy fahaizana mamela heloka. Tsy afaka namela heloka mihitsy ianao raha vao tsy mahay manaiky ny zavatra mitranga. Tsy hanana famindrapo fa hoe aza tsy manaiky. Ahoana olona ohatran'izao ve tena tsy mety iken'ny saiko mandrakizay zany hoe izy ve tena vita zavatra ohatran'izao. Mpanompon'Andriamanitra ve izy dia hanao ohatran'izao tsy hanaiky n'izany mandrakizay. Ny olona manana an'izany fomba fisainana izany ararotin'ny satana dia lasa tsy mahay mamela heloka intsony. Zay le antony. Zany hoe tena lasa miteraka zavatra be dia be le izy. Androany dravana tena te hitaonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tianao Andriamanitra, tianafaka anao izy, tianasitrana anao izy. Tsy tian'Andriamanitra hijaly ianao, tsy tian'Andriamanitra hiaino anatin'ny fahoriana eo ianao. Maneke fotsiny, ekeo ny fitondran'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hozy izy. Ny zavatra rehetra, tsy asiana kanavaka io hoe ny aretina tsy ao anatiny, na ny fahafatesana tsy ao anatiny, fa ny zavatra rehetra dia ekeo fotsiny hoe tompo manaiky ahy. Manaiky ahy fa ny zavatra rehetra dia azonao ampiasaina izay hoe miara-miasa, ahasoa. Mety tsy takatra eo izy fa maninona koa zany no ahasoa amin'ny fotoana izay anekenao no hitanao fa mahasoa io matona velan'Andriamanitra hitranga. Ary manana programany amin'ny zavatra rehetra foana Andriamanitra. Izaho izy manana hevitra heverako anareo. Dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Avadio ny pejy fa tsy tian'Andriamanitra hijanona ao anatin'ny lasa sy ny alahelo ianao. Tsisy azonao ovaina intsony anie zany. Tsisy azonao ovana intsony zany. Io ianao tsy manaiky io inona moa no dikan'io, mitondra inona moa io? Tsy mitondra hoe tsy hanova le situation anie io hoe. Vao mainka hamotika anao io. Vao mainka hamotika anao io mangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy tena mitenena amin'ny teny hoe tompo manaiky ahy. Manaiky ahy fa zay zany. Hisaorako ny anaranao ary fa nitrangy izay zavatra izay. Mila misaotra an'Andriamanitra ianao. Fa rehefa vitanao izay vavaka fisaorana an'Andriamanitra izay ianao vao tena manaiky. Dia avadio ny pejy hoe zay indray zany ny fiainana vaovao indray zany manomboka eto no tian'Andriamanitra hiainako. Manana izay hitondrany Andriamanitra tsy takatry ny saiko. Hozy izy nirany rado, tsy ho takatry ny saiko. Izay rehetra lahatra ao, ny angatahako raiko, aoka ho atoky ianao. Ary ho zavatra io tsy amin'ny zavatra goavana be ohatr'izany ihany. Fa zany rano tena te hampianatra antsika kristianina rehetra mihitsy amin'ny zavatra madinidinika. Mila mahay manamboatra saina isika. Ohatra fotsiny ao an-tokantrano misy ray mpianakaviana, indraindray vaky fotsiny le vera dia efa tsy mahay manamboatra saina fa dia herinandro iny tsy vita mihitsy iny problème iny. Mety misy zavatra kely very, zavatra kely simba, potika dia tsy mety mahay manamboatra saina mihitsy. Fa tena hoe rombotra, tezitra amin'ny faratapony foana mihitsy amin'ny zavatra madinidinika ohatran'izany. Hitondra inona ho anao nefa ilay izy ho tapaka lalan-drà eo ianao. Fa ekeo fotsiny hoe izay zany vaky zany le vera, teneniko ampitiavana ny zanako mba tsy hamerina an'izay intsony dia izay. Dia rofina le vera dia ariana, tsisy ankoatran'izay no azonao atao.
Ary za manokana ravana tena isaorako an'Andriamanitra fa nampianarin'Andriamanitra an'izany mihitsy. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ataoko hoe pastera fotsiny zao raha ataoko hoe eo am-pitariana fanompam-pivavahana eo mety misy tsy mandeha arak'izay lohana tokony izy ny micro sy ny ohatran'izany tonga dia rombotra sosotra mandrapatapitra ny fanompam-pivavahana dia inona ny dikany? Za manokana tsy mivaky loha amin'izany intsony satria efa nisy fotoana tena niainako mihitsy izany ny hoe nanao fanentanana tamina toerana anankiray. Dia rehefa tonga tany efa niaraka tamina programa vita tsara mihitsy novan'ilay olona hatramin'ny voaloka hatramin'ny faran'ilay programa dia tena tsy nety nanaiky mihitsy ny saiko hoe novana ilay programa. Dia nandrapatapitra ilay fotoana tsy nanana fifaliana mihitsy aho. Dia tena napetrako tamin'ny tompo tamin'izay fotoana izay manomboka androany aho. Ay ity tsy fahaizana manaiky ny zavatra mitrango ity. Tena tsy ahitanao fifaliana mihitsy amin'ny androm-piainanao. Tsy ahitanao fifaliana io. Fa tena mila manaiky tsotro zao fotsiny. Dia nanomboka tamin'io fotoana io dia tena nanaiky mihitsy hoe ninona mitranga dia izay mitranga dia mitranga. Vaky ny vera. Misy ohatra zao hoe andeha hanao fanentanana dia pastera tsy tonga anie ilay mpitendry. Rehefa tsy tonga izy dia efa izay izany fa dia efa ataontsika kapela izy izany izy ity. Dia fa ahoana pastera ngato? Ka inona dia davinao ataoko hamono tena ve sa hitomany? Inona ny tokony ataoko ankoatran'izay fa dia izay izany rehefa tsy tonga izy dia tsy tonga izy izany ko. Fa dia fa alefa foana izany ilay izy dia izay eo manao azy. Tena mila hoentina tsotro ohatran'izany ilay fiainana fa tsy hangalana miala tsiny amin'ny fomba fiteny hoe lagy. Na rehefa tsy mahay manamboatra saina amin'ny zavatra madinidinika antsika dia izay ny hafarantsika tsy mahay manamboatra saina intsony amin'ny zavatra goavana be. Telefaonina anao ny very asa telefaonina valeur na 1 million. Mety tena sarobidy aminao ilay izy ny ohatran'izany fa mety misy olona koa taddio fa manana fiara 4x4 izy valeur na 400 millions. Nidovitra dia potika tsisy niraisina intsony fa maninona izy mahavita mampionona ny sainy. Ianao tsy mahavita mampionona ny sainao amin'io telefaonina kely io. Miala tsiny fa tsy hoe kely ilay izy fa samy manana mahalehibe azy ny olona rehetra fa izao fotsiny ny tiako ambara dia hoe mila mahay mampion-tsaina isika. Indraindray misy ray aman-dreny be vokatsy nanambady ilay zanany. Iny dia entina lava be tena hoe afabaraka tena zao rehefa nitranga aloha izy dia nitranga. Amboariny sainao fa izay izany no nitranga hatreo ilay izy. Fa ny fiferotanao aina, ny fitabatabanao, ny fimemenanao dia tsy hitondra n'inona afa-tsy hoe mampiakatra ny tosidranao fotsiny. Tsy hanova zavatra mihitsy izay fa tena tonga dia hatreo fotsiny ilay zavatra dia izay. Ny stress dia niteraka zavatra be dia be anatin'ny vatantsika iray manontolo any. Ary mahatonga aretina mihitsy aza fa tatadio tsara izany. Ny anjarantsika dia manaiky fotsiny hoe izay izany aloha no mitranga dia izay. Raha zavatra tsy fahotana ilay izy zavatra nitranga tampoka teo izay izany. Tara ilay olona vao tonga avy any dia efa tara izy izany koa. Fa tsy izany no atao olana be eto. Hatram matetika rehefa misy olona atao mariazy dia izay foana no teneniko amin'izareo manao hoe tandremo so zavatra kely tsy misy dikany dia tsy eken'ny sainareo dia mandra-pariva ny andro nareo tsy ahita fifaliana mihitsy amin'ny fetinareo io. Asa mety hoe tsy tonga tany amin'ny lanonana hono le asa tsy fantatro ilay zavatra napoaka. Dia iny dia efa mandra-patapitra ny fotoana arivan'ny andro iny tsisy fifaliana mihitsy dia hoe tsy tonga ilay zavatra napoaka. Rehefa tsy tonga dia tsy tonga. Apohay amin'ny fotoana manaraka indray ilay izy. Fa mifalia amin'ny zavatra izay mitranga eo aloha. Ary izay mihitsy nangatahana amintsika. Mifalia ianao amin'ny zavatra izay efa misy eo fa izay zavatra efa vita any dia efa any rehefa tsisy azonao atao tsony dia efa tsisy azo atao tsony izay amboariny saina. Amboariny saina fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika amin'ny hoe matoky io navelan'Andriamanitra hitranga dia misy dikany, misy antony. Fa tsy adala akory Andriamanitra riavana, tsy adala ny Andriamanitra tsy adala izy. Fa ianao misy mila manamboatra saina ianao fa laninao amin'ny alahelo ve ny androm-piainanao kely io? Ianao hoe tsy andalo iny telo iny efatra eto amin'ity zao tontolo zao ity laninao amin'ny alahelo ve? Za androany tena teteny amintsika. Zay very dia very, zay vaky dia vaky, zay lasa dia lasa. Ny fiainana mitoy ihany dia atrehana foana izay eo. Zay ny ahafahanao miatrika ny fiainana. Fa raha ohatra ka hangalanao lagy hitarinao daholo ny zavatra madinidinika rehetrarehetra ity tena tsy ahita fifaliana amin'ity tany ity ianao. Ary tena araotiny devoly izany ampijaliana sy ampahorinanao. Androany dia hivavaka tsika. Ho anao indrindra izay mbola maratra, tsy mety manaiky ny sainao. Androany hivavaka ho anao aondreo ny lohanao. Hivavaka sika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra iray zanaka fanahy masina. Andriamanitra marina ianao ary ny fitondranao dia fitondrana tsy takatry ny saina satria ny fihevitro tsy mba fihevitray olombelona. Nefa dia fantatrao izay ataonao. Mila mahatoky izay. Ary androany tena tehiteny fotsiny hoe mahatoky ianao amin'ny hoavy rehetra izay tsy takatry ny sainay akory. Ankehitriny tompo misy olona izay manaraka izao video izao tena nahatsiaro voakasika fa tena mangataka
omeo azy ny hery ahafahany mamadika ny pejy eo amin'ny fiainany ka tsy hijanonany intsony eo anatin'io alahelo io fa tena hitsangana izy amin'ny tean'io tika tena hiatrika ny fiainana hifaly amin'izay zavatra misy sy zavatra izay nomenao fa tsy hitoreo amin'izay zavatra efa lasa tsy azo ovaina tany intsony. Tompo, ianao no angatanay ampahery ampitraka ny olona rehetra mihitsy ka tsy ho ataon'ny satana hirika amin'ny tena ny fiainan'ny vahoakanao ny alahelo sy ny fahadisopana tena na samihafa fa tena anaiky izay, anaiky ary tena manaiky fa izay rehetra sitrakao, izay rehetra ataonao dia mahasoa daholo ka dia nivoninahitra rery ihany anie no iseho amin'ny fiainan'ny vahoakanao ary angatahany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany. Amen.